teo zany natao an'ny rahan'ny ministera ny fambolena fiompiana Rejona zay ministère miany tetikasa pejana programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et en agriculture et agro-industrie dia fifanarahana zay amatsina vola andreo lay tetikasa andreo lay tanora zay navita fiofanana zany ary manana reo tetikasa hoentina misehatra amin'ny tontolon'ny fanodinana amin'ny vokatra ny tontolo ambanivohitra na ny tontolo mpamokarana amin'ny tontolo ambanivohitra. Mampiavaka le convention teo zany dia mba ahafahandreo lay tanora mahazo an'izay famatsim-bola zay mitetina hatrany amin'ny $10,000 $1,000 zany fa eo arakaraka le tetikasan'le tanora ary ao anatina zana-bola zay azo atao mirary ary ny resaka ny garantie moa zany dia toan'ny fanjakana amin'ny alalan'le tetikasa io zany hoe le tanora zany rehefa manana le tetikasa zay azo atao hoe azo fatsiana vola. Ny fanadihadiana le tetikasa zany ny banque zay manana ny traikefa fa manadiady hoe tena mahafehy an'ilay ataontsika hoe bankabilité zany zany hoe le tetikasa ve azo fatsiana vola ohatran'ny tetikasa rehetra mandalo amin'ny banque zany hoe mandalo an'izay sehatra zay sy fanadihadiana zay fa mampiavaka azy fotsiny noho nylay alafon'ilay zana-bola zany dia miezaka zany indrindra ho an'ny tanora vao manomboka ny fiariny mba zana-bola mirary ary ny antoka zany dia ny ministera amin'ny alalan'ny tetikasa miantoka an'izay.